mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabaatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'n'itian'io ity. Ity am-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho anao ary rina dia mba ampitahiana sy fahasoavana trany isika. Loha inderantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika. Ray ny malala tsara ny ezan-danitro tolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra. Tolotra anao izay fa mbola nomeno izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Koa miasa ianao pony tsirairay avy. Ka ny teninao anie analany tsy tomombana rehetra ao anatinay ka ny fahamasinanao ny toetra aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fahafatesana amin'ny testameta vaovao. Manao ahoana moa ny famaritan'ireo mpanoratra ny testameta vaovao momba ny fahafatesana raha oharina amin'ny testameta taloha. Raha ny testameta taloha na ny testameta vaovao ihany koa dia samy mampiasa ny mariky ny fahafatesana ho toy ny torimaso. Ny teny hoe matory dia ampitoviana amin'ny fahafatesana intelo amby 50 farafahakeliny ao amin'ny baiboly. Ireo mpanoratra ny baiboly dia manaiky fa tsy misy ny fisiany fanahy izay hiverina ho tsy mety maty izay mandao ny vatana avy hatrany ao aoriana amin'ny fahafatesana. Testameta vaovao dia manampy refy fanampiny ihany koa izay efa voalaza amin'ny testameta taloha manao hoe ny fitsanganana amin'ny maty be voninahitra amin'ny fiverenan'i Kristy. Nao mafisy ny filazany tsara fa ao amin'ny Kristy irery ihany no ahitana ny fiainana mandrakizay. Ny debony rehetra ao amin'ny elo dia tsy afaka manaisotra ny mpino tsy ahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Nandesy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ary tsy tanty ny fasana intsony zany ny afaran'izany ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Izany no antoka fa hitsangana amin'ny maty ny mpino rehetra indray androany amin'ny fiverenany. Dinio anie ilay tenin'ny Paoly reto hoe amin'ny Korinthiana 1:5 manao hoe raha tsy hatsangana ny maty dia tsy hatsangana koa Kristy. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo ka dia very koa izay efa maty tao amin'ny Kristy. Ahoana no ahafantarantsika an'ireo andiniten'ireo raha toka efa ao anatin'ny fahasambaran'ny paradisa amin'ny maty amin'ny fotoana hafatesany? Raha marina fa efa any an-danitra ireny olona ireny dia inona ny dikan'ny tenin'ny Paoly hoe very izy ireo? Ny tian'i Paoly ambara kosa dia ny hoe ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny fototry ny fitsanganana amin'ny maty. Ary raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty dia foana ny finoanareo fa mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo izy ary ny maty dia mitoetra ao amin'ny tany. Ireo andinin'ireo dia mifanentana tsara amin'ireo andinitena hafa ao amin'ny baiboly momba ny fanantenana izay nanantsika amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fiverenan'i Jesosy. Rehefa indray lova tsy mety maty na voaloto na malazo izay tehirizina any an-danitra isika, raha efa any an-danitra manko ny maty na ahoana Petera no miresaka momba ny lova izay voatokana ho antsika any an-danitra. Mazava noho izany fa ny andrandra ny fiavian'i Kristy sy ny fitsanganan'ny maty ny mpino amin'ny testameta vaovao ary io fanantenana io dia nanantena azy ireo mahatoky na dia eo amin'ny fitsapana eo amin'ny fiainana azy. Mametraka izany fa ireo maty dia mbola matory tokoa. Isika dia manantena ny fitsanganan'ny maty satria izay ny tenen'ny tompontsika. Ary iriko ihany koa ianao haritra hatramin'ny farany ka mba hanana fanantenana ny amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho elany amin'ny raha lamitra tokoa. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izay tompon-da ampianatra anay ny fahamarinana rehetra ka ialana eny amin'ny zavatra diso fanantena ny amin'ny tokony omenao izahay ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Meteza ianao hiaso am-pona ihany koa ka ny fona ihany ho tany lonaky ny teny sy ny fahamarinana avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.